Darabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao tsarovy izay nanisy soa anao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny asa soa dia tsy tokony hitakiana valiny fa tokony ho valiana kosa nefa. Zany hoe napirisika antsika tamina vidéo maromaro zay ny amin'ny tokony hanaovantsika asa soa ary ny toe-po tokony hananana rehefa manao asa soa ao anatin'izany ilay hoe tsy miandry valiny, tsy mitady tambiny, tsy manantena an'ilay olona hoe hanimaly an'ilay izy, fa tsy midika zany hoe tsy tokony ho valiana ilay soa izay natao. Fa ity vidéo ity indray dia ho an'ireo olona rehetra zay nanaovana asa soa, famporisihana azy eo ahatsiaro ilay olona zay nanao soa azy mba tsy ho adino ilay soa izay natao taminy. Fa indraindray mantsy ny fahalementsika dia faly fotsiny tsika mandray ilay asa soa izay atao amintsika. Fa rehefa hoe hamaly an'ilay izy amin'izay tsika rehefa avy eo dia marisarisa ary tsy te hanao an'izany mihitsy, efa endrika fitiavan-teny zany. Ary ohatr'izay koa indraindray ny fahalementsika dia mora mahatadidy ny ratsy izay ataon'ny olona amintsika, fa mora manadino ny soa izay ataon'ny olona amintsika ihany koa. Ary izay ilay tena mila hialana. Ny zavatra tsara ho fantatsika ravana dia izao hoe ao anatin'ny Baiboly dia tena manazava mihitsy, misy tantara be dia be ao izay miresaka ny amin'izany hoe fanaovana soa ny olona izay nanisy soa ny tena izany. Manomboka any amin'ny Genesis dia Andriamanitra mihitsy ny manana an'izany toetra izany. Ambarany manao hoe hanisy soa ozy izy izay manisy soa anao, efa valy soa zany. Zany hoe raha misy olona zany manisy soa ny Abrahama dia amme valy soa ho an'iny olona iny Andriamanitra. Ary hitantsika koa ny tantaran'i Abrahama, be dia be mihitsy ny olona izay hoe nanampy azy dia nivaliany soa. Ary anatran'izany koa ny tantaran'i Davida. Ohatra zao any amin'ny Samuela faharoa toko fahasivy dia miresaky Davida, nanontany izy ny amin'ny hoe ary Davida mbola misy sisa ihany va ny tamingany Saoly mba hasiako soa noho ny amin'ny Jonatana. Eto zany dia hitantsika hoe i Jonatana dia namban'i Davida ary nanampy azy tamin'ny fotoana izay nandosirany. Efa maty anefa ny Jonatana tamin'ny fotoana io dia mitady hamaly an'ilay soa izy dia nijery hoe sao dia mbola misy tamingany ihany, sao dia mbola misy taranaka Jonatana mba ho asiako soa. Ary dia nahita izy hitantsika tsara rehefa mitoy fa nahita ny Mefiboseta izy izay nanaovany fanasoavana zany vokatra izay le hoe fahasoavana izay nomeny Jonatana azy fa iny izay tsy adinony. Ary ambarany Davida ao mihitsiny ozy izy manao hoe araka ny fanaon'Andriamanitra, zany hoe io le zavatra ataony io dia tena fanaon'Andriamanitra, fomban'Andriamanitra zany. Ary tsy eo ihany Davida ny manao izany fa eo amin'ny toko fahafolo koa dia mbola mitoy ihany ilay izy, ozy izy manao hoe anisy soa any Hanona zanaky Nahasy aho ozy izy toy ny soa nataon'ny rainy tamiko. Zany hoe Davida zany dia nanana fiheverana koa hoe dia anisy soa an'ity zanaky ny mpanjaka ity fa ny rainy efa nanisy soa. Nieritreritra izy, tsy nanadino izy fa nahatsiaro izy ny soa samihafa izay natao taminy. Ry havana, mety efa amintsika izany teny zany, ny valibabena dia tena biblika raha izany. Ary tena marina ny hoe fitimy famaly mahatsara fihavanana. Dia tadio fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra zany. Andriamanitra izy tsy mba tsy marina ka hanadino ny asa sy ny fikelezanaina izay nataonareo ho voninahitra ny anarany. Raha manompy ny olona masy nareo ka mbola manompy ihany. Zany hoe tsy mba tsy marina Andriamanitra ka hanadino zany. Ao amin'Andriamanitra ny fisasarana dia misy valiny avokoa. Tena mamaly soa antsika Andriamanitra, mpamaly soa antsika Andriamanitra. Amin'izay rehetrarehetra ataonao dia valian'Andriamanitra daholo zany. Zany hoe tena toetran'Andriamanitra ilay izy. Fa itsika koa dia mila mianatra an'izany. Rehefa misy manao soa anao, rehefa misy manao zavatra tsara aminao, aza dino zany, tsarovo zany, aza miandry anao le taky an'izany ianao. Fa anjaranao mihitsy ny mieritreritra hoe inona ny tokony ataoko amin'ity olona ity. Tahaka ny nataon'i Davida nieritreritra an'izany izy dia nametraka fanontaniana manao hoe inona no havaliko an'i Jehova noho ny soa rehetra izay nataony tamiko. Fa rehefa ohatra ianao ka tsy mahavita mamaly amin'ny olona ny soa izay natao taminao dia mazava fa tsy hahavita koa ianao hamaly amin'Andriamanitra ny soa izay nataon'Andriamanitra taminao, satria toe-po mihitsy ilay izy, toe-tsaina mihitsy ilay izy, fomba fiainana mihitsy ilay izy. Ny amin'ny hoe raha nisy olona manao anahy ohatran'izao dia valiko izy, omeko an'izao izy, tsy andrasako hitaky akory izy, fa izaho mahatsapa-tena, izaho mahalala. Ary io amina zavatra kely madinidinika dia efa azo atao zany.
Ary jerevy tsara ry havana ohatra hoe ny ray aman-dreninao, ny mpanabe anao, ny olona zay mitaiza anao, na amin'ny lafininona na amin'ny lafininona dia azonao valiana daholo zany rehetrarehetra zany. Fa tsika tsy tokony ho faly mahazo fotsiny. Ary zany ny toetra izay ampianarin'izao tenin'Andriamanitra antsika izao. Dia manasa antsika ary andinika sy eritreritra hoe inona ny tokony ataoko, inona ny tokony anjarako. Na marana koa azy dia misy film kely anankiray zay mety efa hitantsika le lohatenin'le film dia hoe Monde Meilleur. Io film io dia tantaran'ankizy lahy kely zay nisy nanao soa izy. Ary iny soa zay natao tamin'iny dia nivaliny tamin'ny olona roa dia nitenen'le olona hoe valio, zay olona naovany soa zany tena hoe valio amin'ny olona roa ny soa zay nataoko taminao. Dia tena le olona anankiray zany izy namaly an'iny soa iny tamin'ny olona anankiroa, dia le olona anankiroa namaly tamin'ny olona anankiroa avy dia efatra lasa nitombo le izy. Zany no ahafahantsika manangana tontolo tsara. Ary tena zavatra azontsika ampiarina amin'ny fiainantsika zany. Malala olona nisy niantoka izy tamin'ny fotoana izay nianarany tany amin'ny université. Ary nanao fanampy mihitsy izy manao hoe any aorinany dia hiantoka ankizy anankiray koa amin'ny université. Ary tena vitan'le fanampiny, na vitan'izany mihitsy izy. Ary io hoe famaliana soa izay olona manao soa aminao io tsy voatery amin'ny alalan'ny hoe vola na fitaovana na zavatra samihafa ohatran'izany ihany le izy, fa azonao atao koa amin'ny maha-kristianina anao ny mitondra ambavaka an'iny olona iny, mahatsiaro an'iny olona iny ambavaka. Efa zava-dehibe zany fa tsy hoe za tsisy nin'inona atao am-pelantanako dia tsisy azoko atao azy. Ary indraindray tsy voatery ho vola, efa mety misy hoe inona ny mba zavatra azo anampiana, inona mba servisy azo ilaina, dia banao an'izay ianao efa valim-pity zany, valim-babeny zany, valisoa zany. Zava-dehibe zany ary fomba an'Andriamanitra zany, toetra an'Andriamanitra zany. Andriamanitra dia manana valim-pity lehibe ho antsika, manana valisoa lehibe ho antsika izy, dia le fiainana mandrakizay omeny zay rehetrarehetra tia azy. Ary dia tena hoe zay le fomba an'Andriamanitra, mila manana an'izany toetra izany isika kristianina ravana ka tena te hanosika antsika androany. Dinio eritrereto inona ny zavatra nataony olona taminao, valio zany. Fa efa tenin'Andriamanitra mihitsy hoe arak'izay tianao atao aminao dia mba ataovy amin'ny hafa koa. Ho an'Andriamanitra ry irany ny voninahitra. Amen.